Vakoka tanteraka ny fahasalaman'olombelona sy ny fisian'ny hery fiarovana ao amin'ny vatana ny fihinanana vokatra azo avy amin'ny ronono. Tao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ronono dia nisy ny fifanomezan-tanana nentin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona niaraka tamin'ny FAO, ny ONN sy ny mpiara-miombon'antoka. Fandraisana anjara tamin'ny fizarana sakafo ara-pahasalamana avy amin'ny ronono ho an'ireo olona marefo teny amin'ny Akamasoa sy teny amin'ny akany fitaizana be antitra tao amin'ny foyer de vie izay nataony 10 Jona 2024. Ny zavatra natao androany dia fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ronono eto Madagasikara. Tsy hain'ny ministera ny tsy nankalaza izany fa dia nizara sy nitondra ny anjara borikiny ho an'ny olona marefo sy ho an'ny be antitra. Ny ministera dia tonga teny amin'ny fikambanana Akamasoa izay fantatsika amin'ny hoe fikambanana etin'ny Père Pedro nanolotra ronono, fromage, biscuit, kaopy, yaourt izay ronono sy ny vokatra ronono rehetra no naseho teny anentanana ny olona reny mba anehoana ihany koa fa na marefo sy sahira ny olona dia mba manana anjara amin'ny fihinanana sy fisitrahana izany ronono izany. Avy eny moa dia tonga eto amin'ny foyer de vie izay toerana anankiray mitaiza ny be antitra. Ny be antitra moa dia ahitantsika ihany koa fa mihena ny hery fiarovana rehefa mitombo ny taona dia izay no antony nitondrany ministera ny anjara borika ety amin'ny foyer de vie ety Andrainarivo Antanimora itikatra. Mbola ambany ny tahan'ny fanjifana ronono eto Madagasikara satria 10 litatra isan-taona isan'olona izany raha toa ka 30 litatra isan-taona isan'olona any amin'ny tany mandroso. Maro ny paikady entin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona ho fampiroboroboana ny famokarana ronono. Ao ny famporisihana hisihatra amin'ny fiompiana ombivavy be ronono. Efa misy ihany koa ezaka lehibe amin'ny fanaraha-maso sy fiarovana ny fahasalaman'ny omby toy ny fanapariana, ny fanaovam-bakisiny, ny fanatsarana ny taranak'omby sy ny fampitomboana ny isan'ny omby eto Madagasikara amin'ny alalan'ny teknôlôjia na fampanarahana neti-tanana. Zava-dehibe ny hetsika fanentanana amin'ny famporisihana isotro ronono izay isan'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra ao anatin'izao fisian'ny valanaretina COVID-19 izao. Ny eo anivon'ny ministera dia mametraka tokoa ny paikady mafisana zany ny famokarana zany ronono zany sy ny fampisehana an'ireo olona misehatra eo amin'ny famokarana sy ny fanodinana ny vokatra azo avy amin'ny ronono. Ao anatin'izao fankalazana zao moa zany dia fantatra fa mbola ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana tanteraka isika sy ny ady amin'ny coronavirus ary izay no natonga ny ministera an'io zany na dia fantatra aza fa fotoan-tsafo izao dia manao an'izao hetsika izao fizarana zany an'ireo vokatra azo avy amin'ny ronono izay ho zaraina amin'ireto olona marefo ety amin'ny Père Pedro izao sy ery amin'ny akany mitaiza be antitra. Fantatra tsinona fa ny coronavirus dia mahery vaika kokoa ny olona marefo na ny ankizy madinika zany na ny zokiolona ary izay indrindra no anton'izao hetsika fizarana zao ka fonosana eo amin'ny 1000 isa eo zao no voatolotra eto amin'ny Père Pedro amin'izao fotoana izao ary ao anatin'izay moa no misy fanentanana vitsivitsy samihafa izay mbola hoentinay ankehitriny hoe anentanana ny olona isotro ronono, anentanana ny olona hiasa koa hisehatra eo amin'izany mahavokatra anazy moa tsinona ny azo avy amin'ny ronono dia misy eo ilay akora le zavatra entina hamokarana anazy aloha na eo amin'ny ara-pitaovana zany na eo amin'ny ara-teknika ny fanatsarana ny karazana omby mamokatra kokoa tetikasan'ny ministera fanampiana an'ireo mpamokatra sy mpiompy indrindrindrindra zany amina fanafody fanaovana vaksiny eo amin'ny fijerevana ny izay hoe fanatsarana ny omby mamokatra zay. Nitondra firaisan-kina ary hery lehibe ho an'ny mponina teny amin'ny Akamasoa ny fifanomezan-tanana nentin'ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona. Faly izy ireo tamin'ny fitsinjovana ny madinika sy ny marefo. Mahafaly anahy zany ity raha tonga eto ka dia mizara io ronono io satria ireto fianakaviana ireto
zara raha mahita ronono tena karazana fety ho an'zareo raha sendra misotro ronono velona ka dia misaotra amin'ireo zay nahatsiaro ho tonga amin'ity toerana ity mankalaza izany andro iraisam-pirenena ny ronono zany. Misaotra anareo tsy nanadino anay na mahantra zahay anamidrakena amin'ny anterana mbola nahazo ronono Marina moa fa voaja tanteraka tao anatin'ny fanarahana ny fipetraram-pahasalamana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny ronono taona 2024. Ronono ho an'ny rehetra loharano ny fahasalamana.